Sehatry ny finoana iroso amin'ny voka-dehibe ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho atsapandrano fiderana ao amin'ny alado avy izao izay fotoan-dehibe izay misy ny fandaharam-potoana ho arindra ho amin'izany araka izao fanentanana izao. Dia faly miara-batsika rehetra indrindra isika zanaky ny FJKM atsapan-drano fiderana ry havana fa tonga indray ny fotoan-dehibe atsika toy ny isan-taona izay amizatsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faranteram-bokatra. Ary zany mihitsy tokoa moa no izy satria rehefa mahatsiaro isika fa misy izay nitahin'Andriamanitra antsika sy nanambiliny antsika izay tokony atao indrindra dia ny mankalaza azy ka ny voka-dehibe no endrika anankiray anehoana zany fanambinan'Andriamanitra zany. Misy ny lavantom-bokatra zany hoe ny vokatry ny tany dia efa hiomana amin'izany koa zany tsika mba hahavadika ho vola ireny lavantom-bokatra ireny. Ny fitoam-pavahana moa dia amin'ny sivora sasany saingy amin'ny valo dia efa misy ny fanentanana ao am-piangonana, efa misy fanetsiketsehana atao ary ao aoriana fitoam-pavahana dia misy ny fiarahana-sakafo izay misy fandraisana anjara kely dia kely mividy mirary ny amin'izany. Ny vokatra na ny valopy-mokatra dia aterina mialoha amin'ny fanompom-pavahana mba hisiantsika filaminana tsara amin'izay fotoana izay. Koa dia manantena mihitsy ho antsika indray atsapan-drano fiderana tahaka ny fanaontsika isan-taona ihany fa ho tonga maro indray isika ho ny an-tanindrazana araka ny tenin'ny mpanoratra masina hoe aza manadino ny fiarahantsika miangona dia manantena araka izany ny ahatongavantsika maro ry havana eny atsapan-drano fiderana. Ny voka-dehibe antsika moa zany dia milahady izao fa araika ambin'ny folo ny volana Jona izay fa mahazatra ny falady faharoa izy io dia manantena indrindra ny fahatongavantsika ho maro eny an-tanindrazana araka ny voalaza hoe atsarovo ny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay ny adinanareo hoy ny teny mpanao ny Isaia dia miraso antsika rehetra ry havana.